mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Miraba ampifaliana antsika ry afaka otratra ity latsinainy fahavalo ambin'ny folo ny volana septambra ity ny sikolahady fobe dia nanofina ny mofinainantsika ho ny boky Jona mpaminany Jona toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafolo. Jona toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafolo amin'ny anaran'i Jesoa. Ary tonga fanondrony tamin'i Jona ny tenin'i Jehovah nanao hoe mitsangana ka makanisa ny Ninive, ilay tanàna lehibe ary ho trio aminy teny izay lazaiko aminao. Dia nitsangana Jona ka nakany Ninive araka ny tenin'i Jehovah. Ary Ninive dia tanàna lehibe teo anatrehan'Andriamanitra, dia lalana ateloana. Ary Jona niantomboka nandeha teo an-tanàna lalana indray andro ka nitory hoe rehefa afaka 40 andro dia ho ravany Ninive. Dia nino an'Andriamanitra ny mponina tao Ninive ka niantso fivadikanina sady nitafy lamba fisaonana hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely. Ary no efa ren'ny mpanjaka Ninive zany dia nitsangana ala tamin'ny seza fiandrianana izy ka nanaisitra ny akanjo-boninahiny dia nisarona lamba fisaonana sady nipetraka tamin'ny lavenina. Ary nasaina natsoina sy nambarairan'i Ninive araka ny didin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka hoe aza vela isa anendry hanina akory na olona na biby fiompy dia ny ondry amanosy ny biby eny aza vela hihinana na hisotro rano akory ireo. Vahoaka samy misarona lamba fisaonana ny olona sy ny biby fiompy. Ary oka hitaraina mafy amin'Andriamanitra izy, ary oka samy afony lalany ratsy sy ny fanjozanany an-tanany avy izy rehetra. Fa angamba hiverina ain'Andriamanitra ka hanenina ary hiala amin'ny fahatesera mirehitra mba tsy ho lany rehetra isika. Ary efa hitan'Andriamanitra nataon'ireo ny amin'ny alany tamin'ny lalan-dratsiny dia nanenina izy ny amin'ny loza izay nolazainy hamelezany azy ka tsy nataony izany. Ray masino, manao masinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny bokin'ny Jona dia boky efa nakan'i Jesoa ohatra. Momba ny Jona, boky fantatry ny testamenta vaovao, boky fantatritsika momba ny Jona mpaminany, ilay nirahin'Andriamanitra aminany any Ninive saingy nandositra nakany Tarsosy na tany Tarsisy, ary teny am-pandehanana ny mpanoserana tany Tarsisy izy no naverin'Andriamanitra indray, na efa naveran'Andriamanitra ho latsaka tao anaty alazan'ny rano. Ary nibebaka dia zao nanohy ny asany nandrahan'Andriamanitra zao indray rehefa avy nilona 3 andro tao anatin'ny kibon'ny azan'ny rano dia tonga tany Ninive hanohy ny asa nampanaoviny tompo azy. Andriamanitra rehefa mandahatra dia tanteraka. Andriamanitra rehefa miantso dia mitaky fankatoavana. Andriamanitra rehefa maniraka dia mitaky fankatoavana. Ary Jona mpaminany rahateo, asa nanirahana ny Jona hitory teny, hampahafantatra ny fitiavan'Andriamanitra, hampahafantatra ny tokony hibebahany ny Ninivita, saingy nandà Jona dia tsy navelan'ny tompo raha tsy nilaza izany hafatra izany ho an'ny Ninive. Amin'ity andiny vitsivitsy, andiny 12 na amin'ny toko fahatelo manontolo mihitsy moa, andiny 10 ihany, dia ny fiatrehin'ny Jona ilay asa nampanaoviny tompo azy. Hoy filazan'ny bokin'ny Jona hoe lehibe ny tanàna Ninive, lalana ateloana. Lehibe zany tanàna zany. Raha ohatra ka lalana ateloana dia afaka manao kajy ianao fa kilometatra lehibe dia lehibe ny savaivony zany tanàna zany. Satria raha lalana atao indray andro dia efa tsy ho latsaky ny 5 kilometatra na 20 kilometatra na mihoatra izany aza. Maika moa fa lalana ateloana, lehibe dia lehibe ny tanàna. Lehibe teo mason'Andriamanitra, saingy lehibe fa tanàna mpanota. Lehibe fa tanàna mihodina tamin'Andriamanitra. Dia nirahan'Andriamanitra ny mpaminany mba hitory ny fandravana ny Ninive. Tsy Jona ihany akory no miresaka ny faminaniana momba ny andravana ny Ninive fa
ny bokyny Naoma de efa niresaka ny andravana Ninive. Ny bokyny Jeremia toko 15, ny Naoma toko 7 de samy maminany na bokyny Isaia mpaminany dia samy maminany ny andravana Ninive. Ninive zay renivohitry Asiry ka oravan'ny Babiloniana, oravan'ny Babiloniana i Ninive. Dia naminany ny andravana Ninive Jona eto. De nitaona azy ireo, nanazava azy ireo fa ho avy Andriamanitra ary andrava Ninive afaka 4 andro. Rehefa jerena nefa nytohiny tantara de nibebaka ny mponina tao Ninive, niverina tamin'Andriamanitra ary nitafy lamba fisaonana ny mpanjaka, nitafy lamba fisaonana ny vahoaka, nipetraka tamin'ny lavelona mihitsy aza andininy 9 tapany farany. Iavako inona no efim-panahy ampianarin'ity Jona toko 7 ity amitsika na ho atsika. Voalohany indrindra de zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fibebahan'ny mpitondra, ny fibebahan'ny firenena. Teto de baiko avy amin'ny mpanjaka mihitsy no nitaonany olona hibebaka. Ary somary lasa lavitra mihitsy ara ny hoe mifady tamin'ny biby, nifady tamin'ny tsy ny olona ihany no nifady tsy ny olona ihany no nitaomina ataontsika hoe niteren'ny mpanjaka mba hibebaka, itaominy hifona, fosy manao hoe amin'ny biby ko de ilaina koa ny mampifady azy. Ny hevitry le teny hoe ilaina mihitsy le mampifady azy de zao milaza fanafoana tena. Ny fifadikanina amin'ny firenena tahaka ny Asiriana, tahaka ireo mpanompo sampy dia milaza hoe fahafoizana le zavatra tena tsara, tena tiana. Tia misakafo ny Asiriana, tia misakafo ny olombelona, tia misakafo ny olona salama de tia misakafo. Ary dia lay zavatra tiana de azo janona no lay fibebahana. Ary fanehoana eo anatren'Andriamanitra zany ilay fibebahana ny dikan'ilay fivadikanina eto. Fanehoana eo anatrehan'ny tena, eo anatrehan'ny filan'ny tena samirery, eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy zava-dehibe manoloana ny fibebahana. Zany hoe asehon'ilay bokon'ny Jona mpaminany fa tao aoriana ny totitenin'ny Jona, tao aoriana ny antsoavina nataon'ny Jona dia nibebaka lay mponina, nibebaka lay firenena. Ravako asa manahoana am'izao andro antsika zao, ny fijeritsika ny firenena misy atsika, ny fijeritsika ny zao tontolo zao, mandre feo mandrakariva, mandre toroteny isika, na amin'ny fahitalavitra, na amin'ny na amin'ny toroteny amin'ny onjam-peo isan-karazany, miantso ny firenena, miantso ny fiarahamonina vanim-potoana ankehitriny mba hibebaka. Saingy asa re manahoana ny famalin'ny zao tontolo zao, ny famalin'ny firenena izany antso zany ho an'ny firenena malagasy fotsiny. Mofinaina voalahatra androany tsy hoe kisendrasendra akory okazava fa amitsika tsy misy familaniana kisendrasendra, fa ny mofinaina zay mety efa amitsika an'io zany de antsoavo an'ny firenena. Melo lavitra ny zao vanim-potoana zao ny mofinaina nge efa heritaona melo de efa vita mifandrarany. Fa nahoana no am'izao andro ankehitriny zao, nahoana am'izao ora sy fotoana zao no zara mofinaina ho atsika am'ty andro ity, antsoavo fibebahana ho an'ny firenena, fibebahana ho an'ny manomboka any am-mpitondra, manomboka any am-vao aby afaika miatraikatra any am-vahoaka. Sady hoe anky sy nge tsy natao anay io na Ninive no natsoina hibebaka tsy mahakasika anay io. Tsiry afaka malala. Ny tenin'Andriamanitra de miteny mandrakariva amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Ny soratra masina mahasoratra masina azy
dia marina amin'ny fotoana ankehitriny, zany hoe zao zany Andriamanitra no mitaky fibebahana amin'ny Madagasikara, mitaky fibebahana amin'ny mpitondra, mitaky fibebahana amin'ny vahoaka manontolo. Raha ohatra ka raisina amin'ny hoe nahoana no zao no ity no mofinaina nomeny Andriamanitra ho atsika, tsika tsy afaka ilaza hoe kisendrasendra ke zany Andriamanitra tonga fandarana tsotra am'izay fotoan'izay dia manafoana ny finoantsika isika. Fa ny soratra masina de miteny amin'ny vanim-potoana ankehitriny, miteny amin'ny olona rehetra, miteny amin'ny toerana rehetra. Tsy hoe fa minaninana ho an'ny mponina taniny ve io ka hoe aka tsy misy idirantsika, fa tena faminaniana ho antsika mihitsy amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Zay mahasoratra masina ny soratra masina. Noho zany de zao tsy afaka manamarteny eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy isika eo anatrehany zany antso avy nataony Jona zany fa ho atsika zany antso zany hoe mibebahana. Mila mibebaka ianareo, fa raha tsy mibebaka ianareo de zao mananontanina anareo ny faharavana. Zay endriky le fahandravana de ny tompony mahalala. Faharavana inona io? Sanatr'indrany. Fa izao azo ialana zany ny bokin'ny Jona eto. De zao ny fibebahan'ny mpitondra, ny fiverenan'ny mpitondra, manomboka amin'ny mpitondra. Mpitondra raha mitenitsika hoe mpitondra de tsy ny hoe mpanao politika ihany io, fa zay rehetra mety ho mpitondra, na mpitondra eo anivon'ny fiarahamonina io, zay rehetra olon-dehibe isika menakavy, tsy manao hoe ianona ihany no tokony hibebaka na raha anona tsy tokony hibebaka, fa ny firenena manontolo mihitsy eto no tao amin'ny Jona hibebaka. Zay vao mahita vokatra. Avako malala. Vonona ho am'zany ve ny firenena? Vonona amin'ny hoe ndeha hiverina amin'Andriamanitra, ndeha hibebaka. Ary hoy ny filaza bokin'ny Jona hoe niala tamin'ny toerany mihitsy ny mpanjaka, tamin'ny toeram-bonahany de nipetraka teny amin'ny lavenina, nitory fanetretena. Ny fibebahana rehavako malala de zao fiovampo, fiovana toe-tsaina. Dia izay ny dikan'ilay fihetsiky ny mpanjakany Ninive teto. Rehavako malala amin'ny herinandro vao manomboka ity de ny vaovao mahafaly voalohany de zao fitaomana ny firenena, fitaomana antsika tsy anamarteny eo anatrehan'Andriamanitra, fa fitaomana ny firenena manontolo hibebaka. Ngamba misy teny manao hoe ka za nge tsy diso hoe raha anona nge ny diso hoe amin'Andriamanitra rehavako malala i John namonana zavan'izay manao hoe amin'Andriamanitra nge tsy misy hoe isa 9 na hoe 10 na azo moyenne, tsy zany. Fa amin'Andriamanitra rehefa diso amin'ny lalàna anankiray de diso amin'izy rehetra, na zany 0 na 20/20, na zany 0 na isa 20/20. Tsy misy zany hoe 8/10 na 8/20 na 12/20, fa na 0 na 20/20. Satria ilay Andriamanitra miteny manao hoe aza mijangajanga, aza mangalatra ihany no miteny manao hoe aza mitsiriritra. Mety tsy mangalatra ny olona, mety tsy nijangajanga izy, mety tsy nitsiriritra izy, fa tsy nanaja ray aman-dreny. Mety tsy nanompo andriamanin-kafa izy, mety tsy nanao sarin-javatra voasokotra izy, mety nanaja ray aman-dreny izy, fa tsy nanaja ny andro sabata. Mety nanaja ny andro sabata izy, tsy nitsiriritra izy, tsy nangalatra izy, tsy nijangajanga izy, fa izao nanontonona foana anaran'i Jehovahandriamanitra. Zany hoe tsy mora ny manaja lalàn'Andriamanitra, tsy ny folo ihany fa ny 300 isanjato amin'ny testamenta taloha. Zay diso amin'ny anankiray de diso amin'izy rehetra. Na zany ianao 0 na 20/20, ka satria tsisy olona nahalaza ny lalàna mihitsy na iray raha hoy Paoly fa 0/20 daholo raha ny lalàn'Andriamanitra nitserena. Zay no antony nandrahan'i Jesoa, nandrahanan'i Jesoa, satria notintsika teo anatrehan'Andriamanitra de 0 daholo amin'ny fanajana ny lalàna, amin'ny fanajana ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy nisy nahazo noty 20/20 mazava ho azy satria tsy misy ny noty 10, tsy misy ny noty 8, fa na 0 na 20. Zany hoe na marina na diso tahaka ny langage binaire, na 0 na 1, na eny na tsy. Zany hoe na marina na diso, fa tsy misy ny marimarina eo anatrehan'Andriamanitra, tsy misy ny disodiso na marina fa na diso fa sa na marina na diso. Ary satria tsy misy marina tanteraka, ary tsy misy marina de zao diso zanytsika. Raha ohatra ka misy anankiray marina fotsiny tamin'ny olombelona de tsy nilainy any natongavany Jesosy de ty. Noho zany de zao
mpandrify amin'ny olona rehetra ny fibebahana tsisy afaka manamary-tena manao hoe zangy Andriamanitra za kosa aloha tsy nandainga za tsy nanao vavolombelona mandainga fa mety nitsiriritry ianao na za koa ny Andriamanitra tsy nitsiriritry zangy Andriamanitra tsy nijangatsanga zangy Andriamanitra tsy mpamono olona zangy Andriamanitra nanaja ny anitra baty fa misy zavatra andrasan'Andriamanitra mety ho tsy najainao ny ray aman-dreninao tsy napetraka ao tamin'ny toerana tokony ho izy ny ray aman-dreninao rehefa ko malala izany hoe ity tenin'Andriamanitra ity dia miantso atsika hibebaka ary tandrify atsika am'izao am'fotoana ankehitriny zao zany fibebahana manoloana ny antson'Andriamanitra ny fitiavan'Andriamanitra fibebahana nge rehefa malala tsy hoe karavasy fa fibebahana nge fiainany fibebahana nge fiovany ary dia izay ny takiny Jonapa aminany eto atsika fa ny faharoa rehefa malala de izao hotsika manao hoe ny afatry ny hevim-panahy voalohany de fitaomana ny olona fitaomana ny firenena fitaomana tsika mianakavy tsy sakanafaka hibebaka fa ny faharoa de zao mamindra fo Andriamanitra satria ny olona mieritreritra hoe de ahoana moa zany la hevitry ny teny hoe de nanenon'Andriamanitra de iova hevitra ve Andriamanitra eny tokoa io bokon'ny Jona manazava fa niova hevitra Andriamanitra hay Andriamanitra mety miova hevitra Andriamanitra tsy miova mazava ho azy fa Andriamanitra miova hevitra eo anatrehan'ny fibebahantsika tsisy antony tokony hitoriana teny tsisy antony tokony hitoriana ny filazantsara raha tsy miova hevitra Andriamanitra ina hoe miova hevitra Andriamanitra izy io Andriamanitra miteny hoe horavako ongotako mihitsy anareo rehefa manota satria manimba ny tany fa rehefa mibebaka de zao lasa fanasiny tany de tsy manala fanasiny etsony Andriamanitra hiala amin'ny tany fa hampanirindray rehefa nasina tsy Andriamanitra kory miova sanatria tsy miova Andriamanitra fa isika ny mila miova isika ny mila miova ary Andriamanitra mamindra fo zay no antony nandrahan'Andriamanitra ny Jona ange mba ahafahany reto mponina ao Ninive reto hibebaka Andriamanitra mamindra fo ny bokon'ny Salamo manao hoe tahaky ny avon'ny lanitra amin'ny tany ny famindram-ponao manenika ny asan'ny tananao rehefa malala famindram-po Andriamanitra mamindra fo sy miantra Jehova hoy ny bokon'ny Salamo 3:1 re afako miandry ny fibebahantsika Andriamanitra misy teolojiana anankiray mpampianatra testamenta taloha efa nresahantsika ndray maka Robert Martin Char nanazava manao hoe na de Andriamanitra toteny azy Andriamanitra tompony zavatra rehetra manana ny hery sy ny fahefana de zao malemy eo anatrehan'ny fibebahan'ny olona rehefa mibebaka ny olona de zao malemy amin'ny lafiny hoe mamindra fo Andriamanitra tahaka an'ilay zanaka Adala raha vao nahita n'ilay zanaka le zanan'le ray teny izakazaka nanatona nitsena azy na mihina azy ary ny teny manao hoe ty zanako ty efa maty fa velona indray ndana sasao izy andana soloy ny akanjony ampidiro aminy miperatra ary dia avereno aminy sata mahazanaka azy de andeotsika hifaly andeotsika vonoy ny zanak'ondry vonoy manova sakafo arabaky teny de zay mihitsy manova sakafo be zay ny teny arabaky teny ny teny grika fa ty zanako tia hita fa efa very fa hita indray efa maty ka velona indray fifaliana Andriamanitra ry havana ary zay no aseho ny te hitantaran'ny firenena asika natao Ninive ty hoe Andriamanitra de zao te amerina ny olona ho ao amindray miantso fibebahan'Andriamanitra ary maneho fa vonona ny amindra fo izy ny mahamaika an'Andriamanitra tsy ny fandravana Andriamanitra tsy Andriamanitra ny fandravana ahoana moa ny tsy alovan'Andriamanitra ny asan'ny tanany ahoana moa ny afinaritra Andriamanitra sanatria andrava firenena lehibe tahaka Ninive tsy foin'Andriamanitra ho rava mihitsy Ninive fa ny tian'Andriamanitra de ny iverena ny mponina ao Ninive ao amindray afako malala engany hibebaka isika tsy hanamafy ny fotsika tahaka ny tao Meriba
no ny bokyny Exodosy. Enganeny firenena atsiaro ny famangin'Andriamanitra. Engana isika mianakavy ary iverina amin'Andriamanitra, miverina ao anatin'ny fanetretena, miala amin'ny avinavina, miala amin'ny fiheveran-tena ho tsara, ho mendrika, ho tsara noho ny hafa, miala amin'ny fiheveran-tena hoe tsy diso, miala amin'ny fiheveran-tena hoe ny any marina eo anatren'Andriamanitra, fa manankibebaka ny firenena manontolo. De am'izay fotoan'izay eo ny famindrampon'Andriamanitra, miandry atsika ny famindrampon'Andriamanitra. Fa afaka malala engany hitodika amin'Andriamanitra isika mianakavy. Fa ny tenin'ny boky ny tantara manao hoe raha ny oloko izay nantsonina amin'ny anarako no avy anety tena kay vavaka de iain'ny feony aho, iain'ny tolokony aho, zay ny rarabaka teny aho, ka ho avy anasitrana azy, amaly vavaka azy, anasitrana ny taniny. De afaka malala engany iaino zany ho antso avy zany isika mianakavy, ka iverina amin'Andriamanitra. Tsy metra-panontaniana hoe tsy za zany faranina, fa isika mianakavy za tompony voalohany tokony iverina aminao. Fa ao aminao no misy ny fiainana, ao aminao no misy ny fifaliana, ao aminao no misy ny fiainam-baovao, fa tsy manatoeranao aminao ny faharavana, fa ny famindrampo sy ny fiavarana. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay, noho ny amin'ny teninao zahay azonay novakina ary takatra ny heviny. Mampianatra anay fa tokony hibebaka izahay. Amin'izao fotoana ankehitriny zao manao antso avo hibebahanay, hitodianay, hiverenanay aminao. Mamelany elokay Tompo. Mibaboka eto anatrehanao zahay, fa tsy tanteraka, fa tsy tsara, fa tsy mendrika. Mifona ho anao, mifona aminao, mifona ho an'ny tanindrazanay, mifona ho an'ny mpiarabelona aminay, mifona ho an'ny fianakavianay, mifona ho an'izao tontolo zao asa. Mamelany elokay Tompo, raha manalavitra anao zahay. Mamelany elokay raha toa ka tsy tanteraka izay zavatra nandrasanao taminay. De avao zay Tompo. Meteza amindra fo, meteza amela eloka, meteza hanompo maso ny firenenay, hanompo maso ny isambatan'olona, ka hanasitrana ny taninay, hanasitrana anay. Azo antoka ianao, tsy miovy ianao, fa ianao ilay Andriamanitra mandrakizay, mpamindra fo, de amindrao fo zahay. Noho ny amin'i Jesosy zanakao, de avaozy ny fanoloran-tenanay. Jereo Tompo, ny malagasy ray manontolo, ny sambatan'olona, ny tao tanindrazana, ny tsy tao tanindrazana, izay menakavy, nomenao ity nosy malalanay ity, tao miverina aminao, tao hibebaka, anararoatra ny fotoana omenao hiavozanay. De jereo ny fiainana isan'andro Tompo, ho fiainam-baovao, hoe fanambinana sy fifaliana hatrany zahay, ary mitoera aminay mandrakariva Jesoa. Azonay antoka fa Andriamanitra mamela heloka ianao, Andriamanitra famindrampo ianao, de mino zay fa avela anao ny elokay, noho ny amin'i Jesosy zanakao, misaotra Tompo. Amen.